Fambola lavitra ezaka kosa ny fahaizan'ny mpianatra malagasy mamaky teny araky ny fanadihadiana izay nataony ministeran'ny fanabeazam-pirenena miaraka amin'ny USAID. Nisy ny tombana izay natao tamin'ny alalan'ny Early Grade Reading Assessment ao anatin'ny fianadihadiana ity no ahitanao ny andindiny mahakasika an'izay. Ambany ny fahaizan'ny mpianatra malagasy eny amin'ny ambaratonga fototra mamaky teny araka ny valin'ny fanadihadiana natao ministeran'ny fanabeazam-pirenena miaraka amin'ny USAID. Mpianatra 707 avy amin'ny sekolim-panjakana sy ny tsy miankina 700 ao anatin'ny faritra sivy eto Madagasikara no nanaovana ny fanadihadiana. Ny hafainganan'ny famakiana teny ary ny fahazoana izany amin'ny mpianatra kilasy faharoa sy fahadimy no nanaovana ny tombana tao anatin'ny fanadihadiana ao anatin'ny EGRA na ny Early Grade Reading Assessment ary toy izao manaraka izao ny valin'ny fanadihadiana. Tsy dia tsara loatra satria raha ohatra ka eo amin'ny lafiny anankiroa moa izany jerevana tamin'ilay izy ny rapidité izany hoe ny hakingan'ny ankizy mamaky teny sy ny fahazahoany an'ilay teny izay vakiany. Dia amin'ilay lafiny anankiroa ireo izany samy somary ratsy daholo ilay vokatra. Raha eritreretina hoe tokony eo amin'ny 45 à 60 mots par minute eo zany no tokony voavakin'ny ankizy. Dia ny antsika zany hita fa raha amin'ny teny malagasy zany izy dia eo amin'ny latsaka ny 70 latsaka 40 mots par minute no voavakiny. Dia amin'ny teny frantsay mbola ratsiratsy n'izay satria manodididina 20 mots à la minute eo ihany. Inona ny vokatr'izay? Vokatr'izay dia tsy azon'ilay ankizy mihitsy zany ny zavatra vakiany. Satria raha ohatra ka votsany ankizy mamaky teny dia tsy votsany ihany koa zany ny sainy mandray an'ilay zavatra vakiany dia tsy azon'ilay izy. Dia ny lafiny faharoa zany eo amin'ilay compréhension indray efa maika sy maharatsiratsy ihany ilay vokatra. Ohatra fotsiny amin'ny teny frantsay dia eo amin'ny 20% ny zavatra vakiany eo ihany no azony. Somary tsaratsara kely kokoa izy amin'ny teny malagasy. Fahita taratra amin'izay zany manahoana fahaizan'ny ankizy mamaky teny dia inona mety azontsika tsaina hoe inona mety vokatra izay zany amin'ny fianarana sy ny fiainan'ilay ankizy mihitsy zany aty. Betsaka ny lesoka mbola hita amin'ny fampianarana eto Madagasikara. Ao anatin'izany ny tsy fahampian'ny fitaovana toy ny boky, ny olona mpampianatra ihany koa. Androany dia nisy ny fivoriana izay niarahan'ny teknisianina ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena sy ny avy amin'ny mpiara-miombona antoka USAID. Nandritra io fivoriana io niarahana namaritana ny fiara-miasa vaovao eo amin'ny États-Unis sy Madagasikara. Ny USAID izay nanome toky fa hanatanteraka tetikasa fohy sy lavitrezaka entina manatsara ny fampianarana eto Madagasikara. Efa fantatra ihany koa fa mitentina $7 ny teti-bola natokana États-Unis hanoanana Madagasikara amin'ny lafiny fampianarana.